faly miaraba noho ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azo avy amin'ny zana-bolana amin'ny sesilany hatrany ny fadalovana rindraona ato atsimony Madagasikara ato amin'ny ankapobeny ny tisian'izy io no anisan'ny manevana ny zavona ho an'ny avoatany. Eo ihany koa aloha zany ny mety fisina orana taridraona amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny vokatr'izay rindraona izay hatrany any amin'ny talata kosa nefany dia misy ny anticyclone izay ataontsika hoe mitondra ny rivotra avy any atsimo na mamafy ny mangatsika ary mazivana indray ny tsioka atsimo amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny vokatr'izany rehetrarehetra zany dia somary hidina zany ny maripana amin'ny ankapobeny ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara manomboka ny talata any ho any hitantsika rehefa avy eo ny mombamomba izay fa raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso vao maraina dia mbola isy ny zavona ho an'ny avoatany voakasika an'izay ny faritra Analamanga, Vakinankaratra, Itasy ny any amin'ny faritra Loafamangoro ny ilany atsinanany avoatany zany hoe ny atitany faritra Vatovavy Pitonany atsimo atsinana mety mahazo an'izay zavona izay mety mitatra hatrany amin'ny faritry Sofia moa zany izay amin'ny ankapobeny ny tendrony atsimon'ny Madagasikara kosa dia mandraona mety ho arahina orana taridraona vao maraina ho an'ny faritra Androy sy ny faritra Nosy ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro ho an'ny andron'ny rapiso tolakandro dia mbola maina tanteraka aloha zany amin'ny ankapobeny ny andro saika manerana Nosy ankoatry ny any amin'ny morotsiraka atsimo atsinanana iny mety andraondraona ary mety isy ny tandrivindraona mipetraka ho an'ny faritra Vatovavy ny ilany atsinana amin'ny Vakinankaratra amin'ny alina any ny ambiny kosa moa zany mibalika tanteraka ny masoandro ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny rapiso izay 20 degré celsius zany zao ny maripana voavinavina ho an'ny avoatany hitantsika any Vakinankaratra any zay ny ambany indrindra ny ambony indrindra kosa dia mbola eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius eo ny tapany atsimon'ny Nosy kosa dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 9 degré celsius izay maripana izay ny any amin'ny tendrony avaratra andefana mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay rapiso izay hatrany ho an'ny andron'ny alatsinainy mbola misy hatrany ny zavona amin'ny maraina ary mety mitatra hatrany amin'ny tapany avaratry ny Nosy hatrany aloha zany izay zavona izay ho an'ny tapakandro ny ariva kosa indray dia tombanantsika isy ny orana tandrivindraona ateraka na fandalovana rindraona vaovao indray izay ho an'ny morotsiraky ny na ny faritra atsimo andrefany iray manontolo ny faritra Nosy Androy ary ny tapany atsimo amin'ny faritra atsimo atsinanana ny ambiny moa zany maina ihany koa ny andro mazava azy ho an'ny avoatany eo ny fitsavany zavona vao maraina izay ny maripana voavinavina raha ny andron'ny alatsinainy dia midina hatrany amin'ny 9 degré celsius aloha zany ho an'ny faritry Vakinankaratra iny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ihany koa raha ny maripana ambany indrindra dia midina hatrany amin'ny 9 degré celsius eo ny maripana ny ambony indrindra kosa dia mbola mibatoerana hatrany aloha ny 30 degré celsius any amin'ny morotsiraka avaratra andrefany Madagasikara iny. Amaranantsika azy ary ny andron'ny talata mbola misy hatrany zavona amin'ny tapakandro maraina fa mibalika ny masoandro rehefa atoandro ny tolakandro kosa dia mandraona mety arahina tandrivindraona ny any amin'ny morotsiraky ny faritry Taolagnaro na ny distriktan'ny Taolagnaro moa zany ho an'ny faritra atsinanana ihany koa mety misy ny tandrivindraona miserana ny ambiny kosa dia maina ny andro fa ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny talata izay dia manomboka hita taratra vinan'izay ho an'ny tapany atsimon'ny Nosy iray manontolo satria dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 17 eo ny maripana voavinavina ambony indrindra ary ny avoatany kosa dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 19 degré celsius zany hoe misy fidinana tsikelikely ihany koa izay maripana izay ho an'ny avoatany ny ambiny tsy dia misy ny fiovana mahakasika izay maripana izay hatrany. Izay ny météo antsika tamin'ity an'io raha pisiraiky fana manaraka veloma.